Mazava ny hafatry ny Fanirisoa Ernaivo fa tsy hoisy an'izany kôta izany Intsony ny fifaninanana amin'ity taona ity ary nilaza ihany koa izy fa tsy adino ireny papasôsy tamin'ny raharaha ambohy malaza ireny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Fanirisoa Ernaivo no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Emmanuel Macron nifampiresaka antarby tamina filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny andron'io omaly iny. Niarahaba sy nankahery ny filohan'ny fanavaozana ny filoha frantsay manoloana ny dingana rehetra ho atao manodidina ny fikoanandoham-pirenena ny ady amin'ny kolikoly ary ny fikarakarana ny fiadidiana ao anatin'ny feim-potoana izay voatondro. No mafisy ny filoha frantsay ihany koa fa ilaina ny fanomezana andraikitra ny tanora sy ny firaisamon'ny pirenena ao anatin'ny fanovana sy fanavaozana izany. Nanamafy ny fahavinonany hanampy any Madagasikara ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron ao anatin'izao tetezamita izao ka voalazany tamin'izany fa hisy ny famatsim-bola izay fanampiny hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ao Madagasikara ao. Ankilany nanamafy ny filoham-panjakana fa misokatra amin'ny fiarah-miasa amin'ny firenena rehetra ny Madagasikara. Anjarantsika malagasy hoy izy no mandinika izay fiarah-miasa sy fisokafana amin'ny hafa izay ho asa mivaingana sy ho atsapain-tanana fa tsy sanatria hahodikodina na hanaovana zavatra hafa izay tsy manjary ary tsy nisy tombotsoa tahaka anteoloha. Tsika malagasy no tompon'andraikitra voalohany amin'izay mahazo atsika fa tsy ny firenenkafa hoy hatrany ny nambarany raha nanamafy ary tsy hanavahana na iza na iza izany. Maro sahady moa ny tsikera izay nahazo an'ireo mpitondra manoloana an'izao resadresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny filoha frantsay izao. Moa ve tsy ala amin'ny rafitra frantsay no tena antony tolona nefa izao dia miampy izay resaka fampitramam-bola avy any amin'ny frantsay izany. Izay tokoa ve ilay fanovana izay nandrasan'ny daholobe sa inona ilay fanovana izay nampanantenaina ho an'ny malagasy rehetra nandritra ireny atolona izay nampihetsika ny voaka maro izay nangataka fanovana rafitra sy fanovana izay nahazatra ny teoloha mba tsy verimberina Intsony izay. Raha zava-misy amin'izao ara izany dia sarotsarotra izany ny hinona tanteraka fa tena hisy zavatra hiova tanteraka ao Madagasikara ao raha mbola miankidoha amin'ny frantsay tahaka ny teoloha ihany satria ny frantsay izay efa niraha nahita sy niraha nahalala fa isan'ny firenena izay tena nampahantra any Madagasikara hatram'izay ka mandraky teny androany. Commune ambonivohitry ny Toliara voalohany indray mpiasa misa sivy izay miandraikitra ny eta sivila ahitana ny bentanana lefitra teoloha sy mpiasa tsotra no nahiditra vonjomaika tamin'iny omaly iny araky ny fanapahan-kevitra ny avy eo anivon'ny pak raha ny loharanom-baovao voaray hatrany. Raha mahakasika ny olana amina kopy iray nandritra ny fitantanany bentanana teoloha no nahavoasaringotra azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mangataka ny famoahana tsy misy fepetra amin'ireo mpiasa izay tsy voakasiky ny ity raha ity nefa nampidirana amponja ny mpiasa eo anivon'ny commune ambonivohitry ny Toliara ary nanamafy fa hisy ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany raha toaka mbola voatazona ny mpiara-miasa amin'izy ireo. Raha ny loharanom-baovao voaray hatrany amin'ny alatsinainy ho avy izao no hiakatra fitsarana ity raha ity raha tsy misy ny fiovana. Ao anatin'ny commune Toliara voalohany izay hatrany manaitra ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny commune ambonivohitry ny Toliara voalohany manoloana ny tsy fandoavana ny fisotrondronon'izy ireo efa antaonany maro izay. Tsy nandray fisotrondronono efa ampolo taonany maro ny ankamaroan'ireo mpiasa raha ny fitarainana hatrany. Misy nefa maty fa tsy nisitraka akory ny pension. Ao ny marary mafy amin'izao fotoana izao ka mila fitsabonana sangy tsy misy ny enti-manana. Ao ireo izay voatery ny varotra fananana noho ny tsy fandraisam-bola Intsony nefa mba navita ny asa izay nankin'ny commune tamin'ny ihany. Manoloana ireo rehetra ireo miantso ny fitondram-panjakana mahefa izy ireo mba hijery vahaolana mahakasika ny olana
amin'ny fanefana ny fisotroronon'izy ireo. Takin'ireo mpiasa misotro ronono ihany koa ny tokony hanaovany bianco sy ny paky fitsirihana ao amin'ny commune mahakasika ny tsy fandoavana ny volan'izy ireo hatramin'izay ka hatramin'izao. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika fanambarana izay nataony Fanirisoa Ernaivo zay. Eo amin'ny fifanana hiditra omby tsara nanamafy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo fa tsy misy ny atao hoe quota ary izay mendrika sy mahay ihany no ho afaka amin'izany. Amin'ny 12 hatramin'ny 17 Desambra ho avy izao no hanatanterahana ity adina fifanana ity. Nambarany koa fa tsy misy fanavahana na foko na fiaviana na zom-pirenena amin'ny fanenjehana ireo mpandika lalàna ary misokatra hatrany ny bureau de doléance handraisana ireo fitarainana eny amin'ny ministera eny. Midika izany fa tsy ho isintsony zany ity resaka trano amina resaka fifaninanana sy ny maro hafa manomboka izao fotoana izao, fa izay mendrika sy tokony ho afaka ihany no tsy maintsy ho afaka ao anatin'ny izany rehetra izany. Ministeran'ny fitsarana tafapetraka eo amin'ny toeran'ny talian'ny kabinetra vaovao. Notontotsaina tamin'ny alakamisy fa 17 ny volana novambra 2024 tao amin'ny ministeran'ny fitsarana faravohitra Antananarivo ny famindram-pitantanana ateo amin'ny talian'ny kabinetra vaovao atoa Tsaraleha Jean Chaine sy atoa Rabière Saint Rochelle izay talian'ny kabinetra teo aloha. Tsy zazavao eo amin'ny fandraisana andraikitra ambony moa ity talian'ny kabinetra vaovao ity. Efa nisahana andraikitra amin'ny maha talian'ny fifanolanana ifanaovana amin'ny fanjakana teo anivon'ny primature ihany koa i Tsaraleha Jean Chaine. Ankoatran'ny mahampitsara azy dia mpanoratra ihany koa atoa Tsaraleha Jean Chaine. Betsaka ireo tononkalo efa navoakany tao amin'ny tambazotra-tserasera ary ny boky ny fiarahamianan'ny kanto ihany koa dia anisany diam-penina n'ity talian'ny kabinetra vaovao ity. Ka noho izany sy dia mirary soa azy hahavita be amin'ny dida manandraikitra izay iantsoroany amin'izao fotoana izao. Raha ambohy malaza indray mbola betsaka no tsy mazava amin'ity raha ambohy malaza ity. Mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana momba ilay fanampozinana ara-tsakafo teny ambohy malaza araky ny fanamafisany ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo. Tsy mbola tapitra ny famotorana ary mbola mihaino ireo mbola velona sy nahita maso ny zavanitranga ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao. Sary avy amin'ny caméra de surveillance no nampiseho fa nisy olona hafa izay nifamezivezy teny an-toerana nefa mbola tsy nanaovana fanadihadiana ka vao maika mampitombo ny ahia sy ny tebiteby. Amin'izao fotoana izao dia olona efatra no voatazona amponjavonjo maika mbola miandry ny fitohizan'ny fanadihadiana lalina momba n'ity raharaha ity. Mbola andrasan'ny maro ihany koa ny marina hivoaka amin'ny farany izy ity. Araky ny voalazan'ny ministeran'ny fanajarinan'ny tany sy ny raharahan-tany ary ny ministeran'ny fitsarana indray dia hiara isalahy hamahany olany tany izy ireo manomboka izao. Nitanterahana ny zoma 18 novambra 2024 tao amin'ny lapan'ny fitsarana anosy tao Antananarivo ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny fitsarana manokana hisahana ny ady tany. Ity lanonana ity dia natao teo ambanin'ny fitarihan'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo sy ny ministry ny fanajarinan'ny tany sy ny raharahan-tany ny général Ilsorné de Roland. Ny ministry ny fitsarana dia nanamafy fa tsy maintsy averina ho tsaraina ireo tany izay azo avy tamin'ny alalan'ny prescription accusatif izay mamofopofona fanararotam-pahefana. Ny ministre Ilsorné de Roland indray misahana ny fanajarinan'ny tany sy ny raharahan-tany kosa dia nanamafy fa tsy maintsy vahana avokoa ireo olana fananantany rehetra izay mitarika tsy fandripahalemana indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Atao memem-pona avokoa ny fikarakarana ireo taratasy rehetra ilaina amin'izany ary efa mandrindra ny fomba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra. Misitraka n'izany tolotra izany avokoa ireo teknisianina ao ministera amin'izao fotoana izao. Izay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.